atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliagna trano anoloranay fiarabagna sy firariantsoa ho atsika jiaby zay magnaraka sy mitandregna trano ity onjam-peotsika radio Faniry Marie manambotra atsika olo araiky ity. Isoragna atsika amin'ny fahazotoantsika magnaraka reo fandaragna maro samihafa, indrindrandrindra amin'ny fandalinantsika ny finoagna, mba ahafahantsika mampitrotro ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Tonga amin'ny fotoana zay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mpagnaintsika eto amin'ity onjam-peo ity atsika amin'izao fotoana izao, koa entanina ampitiavana atsika jiaby agnaraka izegny hatramin'ny farany. Amin'ity aladitsotra fa 12 mandavantaona ity dia omeny eglizy lohahevitra atsika dia ny hoe nokendren'Andriamanitra isy vokany eo amin'ny fiainantsika ny teniny. Ndeha aroenontsika sy horaisintsika ny tenin'Andriamanitra zay rosiny eglizy amintsika amin'ity aladitsotra fa 12 mandavantaona taona A 2024 ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky izay ampaminany. Izao ny lazain'ny Tompo, ny ranonorana amanoram-panala, milatsaka avy anan-danitra, tsy miverina any, raha tsy efa mahavonty sy mahalonaka ny tany, sy mampaniry ny zavatra mitsiry avy aminy, ka mampahazo voa famafy ny mpamafy, ary hanina ho an'ny mpihinana. Toy izany ny teniko izay aloka ny vavako, tsy miverina amiko foana izy, fa mahatanteraka izay tiako, sy mahatontosa izay namoahako azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra.
vokatra Tarone vokatra Tany mpitsinjaro vitsy Tany rao mpitsinjare Ny taninao efa maro ny vokatra Imentsikanao eny tompo Ny ombina satsonao siona Ianao mamefana voady Vasatipeno vavaky anao Ka izay mananaina rehetra Samy tonga makeo aminao Nopesana ny aloka ao Kanjanao rehefa mela fisoana Eny sambatra aze vofidy Iaramonina aky aminao Vaikokanireo zavatsoa Sy ny ase ny tempolinao Tarony vokatra Tarone vokatra Rany mpitsinjano vitsy Rany rao mpitsinjare Ny taninao efa maro ny vokatra Tarony vokatra Tarone vokatra Rany mpitsinjano vitsy Rany rao mpitsinjare Ny taninao efa maro ny vokatra Zafanay zao fa mariny anao Matalanjo ny anainy asanao Ipamonjy anandray pirenena Sy ny polony ny noserantany Ninalao ny vozitrao Ny nisikina yari tsy toa Ny mahay mapitony ny rano Ny mahay mapangina vahoaka Nakitaotry ireo fazantany Da mahita ireo asanao Tarony vokatra Rany mpitsinjano vitsy Rany rao mpitsinjare Ny taninao efa maro ny vokatra Tarony vokatra Tarone vokatra Rany mpitsinjano vitsy Rany rao mpitsinjare Ny taninao efa maro ny vokatra Vaky teny masina faharoa taratasy ny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, ataoko fanifahoriana izao fiainana izao dia tsy azo oharina amin'ny voninahitra ho avy izay aseho amintsika. Fa indrakindrafina be ihany ny zavaboary rehetra miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Satria izao zavaboary rehetra izao dia natao mpanompo ny zavapoana, tsy araky ny nahiny, fa noho ilay mpanompo azy, nefa nahazo fanantenana, fa izy aza dia ho alana amin'ny fanandevozam-pahalovana ho amin'ny fahafahana amam-boninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa mandrika ankehitriny dia miara-miseny tsy mijaly toy ny mety-jaza izao zavaboary rehetra izao. Ary tsy izy ihany, fa na isika efa manana ny voaloham-bokatry ny fanahiko aza, dia misento ao anatsika ao, miandry ny fananganan-janaka amam-panavotana antsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, delami teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika ufama fali. Alleluia, 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 delami teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika ufama fali. Ombatsika mianakavany eny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany,
evanjely masina nosoratany masinda Matio, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, rehefa nivoaka avy tany an-trano Jesoa, dia nipetraka tao amoron-dranomasina, ary be ny vahoaka nitangorona teo aminy, ka niditra teo an-trano kely izy, dia nipetraka teo, ary ny olona rehetra kosa teo amoron-drano. Ary nilaza zavatra maro tamin'ireo tamin'ny fanoharana izy nanao hoe, indro nivoaka mafy ny mpamafy, ary nonona mafy izy, ny sasany latsaka tena amoron-dalana, dia tonga ny voromanidina ka nitsindroka azy. Ny sasany latsaka tamin'ny tany be vato sady manifinofo, ka nitsimoka vetivety, satria tsy lalina ny nofon-tany. Ka noho niposika ny masoandro, dia nalazo izy ka mena, satria tsy latsaka lalina. Ny sasany latsaka tany anaty tsilo, dia nitombo ny tsilo ka nafaty azy, ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara, dia namoa. Ao no tonga avo zato eny, ao ny 90 eny, ary ao ny 30. Izay manantsofo na ienona aoka izy eny. Ary nagnatony ny mpianany ka nilaza taminy hoe, nahoana no fanoharina no tenenanao aminy? Namaly izy ka nanao taminy hoe, satria ianareo nomena lala ny zavatra miafina amin'ny fanjakany lanitra, fa izy ireo tsy mba nomena izany. Fa izay manana dia omena ka hanana be izy, ary izay tsy manana kosa, na dia izay anana ny aza do esorina aminy. Ary noho izany dia fanoharina no teneniko aminy, satria ijery izy fa tsy ahita, ary andre fa tsy ahalala, ka tanteraka aminy ilay fanoharany Isaia manao hoe, andre amin'ny sofonareo ianareo fa tsy ahalala, ary ijery amin'ny masonareo fa tsy ahita, ary ny fony vahoaka ity no efa niamafy, ny sofony efa niadonto, ary ny masony efa nakipiny. So mahita ny masony sy andre ny sofony, ka alala ny fony, dia ibebaka izy ary hositranoko. Fa ianareo kosa, sambotra ny masonareo fa nahita, ary ny sofonareo fa nandre. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa maro ny mpaminany sy ny olo-marina na nirahita ny hitanareo fa tsy nahita, ary andre ny renonareo fa tsy nandre, ka eno ary ny hevitry ny fanoharina amin'ny mpamafy. Raha nisy nandre ny teny ny fanjakan'Andriamanitra nefa tsy nalala, dia avy ilay ratsy ka nanesotra izay nafafy tao am-pony, dia izay no ilay nafafy teny an-dalambe. Ary ilay nafafy tamin'ny tany be vato no izay nandre ny teny sy nandray azy ankafaliana niaraka tamin'izay, nefa tsy niorina mafy izy ka tsy naharitra ela. Fa noho nisy fahoriana sy fanenjena noho ny teny, dia tafitona niaraka tamin'izay izy. Ilaina mafy tany anaty tsilo no izay nandre ny teny, fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitika ny arena mamono teny ao aminy, ka tonga tsy namoa izy. Fa ilaina mafy tamin'ny tany lonika kosa no ilay nandray ny teny ka nalala azy, dia namoa. Ny sasany avo zato eny, ny sasany 90 eny, ary ny sasany 30 eny. Alleluia, alleluia, tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 mombony vaovao mafaly. Alleluia, 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 tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 mombony vaovao mafaly. Izany ary ny teniny Tompo, deraneo anao ry Kristy.
na dia ho aza izao krizy mafy maro lafy atresika menakavy zao, na eo aza ireo fahasairanana maro isan-karazany. Marina voasedra tokoa isika izao indrindra ary re kristianina ava-malala no sara miseho fa olo raika tokoa isika miara-dalana ary matoky fa eo anivosika Andriamanitra. Izao zava-misy izao tokoa manko no mitaky firaisan-kina bebe kokoa, mitaky fifarombonana na solidarité ho isika tamin'ny alahady lasa teo. Io no fihavanana iainana fa sy resaka fotsiny. Raha mifarimbona antsika dia mivelona n'ilay tena fihavanana. Tsy hoe mandeha anjambany tsika amin'izany rehetra zany raha EOV missionnaire tabernakla velona manorina eglizy tranon'Andriamanitra, ilay tranon'Andriamanitra zay robaka ankehitriny ka raha ao tokoa ilay fihavanana, solidarité, fraternité anasitrana an'izao tontolo izao dia zary taranaka mpanorina tokoa isika, mpanavao ary mpanatsara ka zary Kristy mpiarabelona eo anivon'ny fiarahamonina misy isika, ka zary fahazavana sy fanasina fa eo ny tenin'Andriamanitra manilo antsika mandrakariva, manilo ny fiainantsika. Izy no jiro maniteraka ny fiainantsika. Io no antony anatanterahasika ry kristianina havana izao synode izao, mba hametrahasika rafitra hanampy isika hiatrika an'io fiainana zay manahirana antsika io, ka ahatonga sika ho tabernakla velona tokoa ho an'ny olona, zany hoe tahaka ny Masiny Maria mitondra ho eo anivon'izao tontolo izao any Jesoa, ary Jesoa ny famonjena ary manantena toraka izany koa isika. Fa izany no ho vokatry n'izao fikonandoam-pirenena izao, ametrahasika rafitra ahafahan'ny mpiarabelona rehetra sy ny tsirairay anana fivelarana ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra. Ry kristianina havana, izany voalaza zany no lohevitra tiany eglizy ho sapatsika amin'izao lahady 15 mandavataona izao. Mandavataona andiniasika sy andalinantsika ho isika ny finoantsika, satria io finoana io no mitondra amin'ny famonjena, ka irososika bebe koa amin'ny maha Kristy mpiarabelona antsika, ka ahafahantsika miatrika izao fotoana sarotra izao. Ahoana tokoa ny anjara toeran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Izay no sara ho dinihana. Matetika no naverimberitsika nandritra izao krizy izao, fa tsy maintsy mivelona ny maha eglizy kely ny fianakaviana. Ka inona moa zay hoe misy maintsy mivelona ny maha eglizy kely ny fianakaviana? Ametraka ny tena toeran'ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fiainan'ny fianakaviana, ka mila tandindona izany. Ka izay no mahatonga asika raha samy manana baiboly ny eglizy kely ho isika, ka rehefa mivavaka dia velarina ny baiboly eo akaiky ny sarin'ny Masiny Maria. Amino aho fa tadidinareo ilay tantara sosotra nataoko tamintsika. Misy fianakaviana anankiroa isika tena mifankatia tokoa, tena mifankahazo ary samy mandeha mivavaka rehefa lahady, fa ny anankiray toa mikorotakorotana matetika misy olana, ny anankiray kosa milamina. Tonga saina ilay korontana ka nieritreritra hoe inona marina moa ny tena sy ambaratelon'ilay fianakaviana zay milamina tsara ary mifankahazo, ka nisikilo izy ireo nijery inona ny tena fiainana ary tafaresaka aza, dia teo indrindra no nahafantarany fa io fianakaviana milamina mirindra tsara ny fiainana io dia satria isaky ny alony matory ireo manao vavaka, manao tokosaple na mandinika ny tenin'Andriamanitra, ary dia avy eo samy mamonjy ny toerany, misy ny mianatra, misy ny mijery televizion, ary dia mirindra tsara ny fiainan'izy ireo. Ka inona ary zany no sekren'ity fianakaviana ity? Fianakaviana mivavaka. Ka izay indrindra ry kristianina havana, aoka ho fianakaviana eglizy kely mivavaka, ary ny maha eglizy ny eglizy ho isika averisika matetika, fa ny maha eglizy ny eglizy dia izy mivavaka.
ka izay indrindra no antosateriny ireo tenin'Andriamanitra amin'izao Alahady fa 15 amby izao. Anampy isika iroso bebe koa amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra anilo ny fiainantsika, afahasika miatrika izao setra maro lafo izao. Sara ny manamarika fa tamin'ny vahoaka n'Andriamanitra Babo tany Babilôna dia rava ny teboly, izany hoe ny toerany ivavahana sy no everiny ona amin'Andriamanitra dia sy hita isony, ary dia izay no hoe very fanahy mbola velona. So ihany fa ny tenin'Andriamanitra kosa voatahiry sara, ka io no vakiana ary izay no nanampy ny vahoaka hiatrika ny fotoana sarotra tamin'ny fotoanany fahababoana. Ka izay indrindra koa ho asika marina efa 84 taona no niverenan'ny fahaleovan-tena, nefa samy masapa fa antaratasy fosiny izay, fa mbola babo isika amin'ny lafiny maro, ka masiaro reraka, masiaro kivy, to maloka ny ho avy fandrindra ho an'ireo tanora. Matetika amin'ny fotoana sarotra tahaka izao ny mitondra faisana voalohany ny victime dia ny madinika miainga any amin'ny fianakaviana. Ka izao indrindra ry kristianina havana no sy maintsy apetraka sika sara ny anjara toerany tenin'Andriamanitra, izany hoe tenin'Andriamanitra anilo ny fiainantsika fa sy atao haingony armoara. Ataoko fatadidinareo ihany koa ilay tantara sosotra iny, ilay fianakaviana anankiray manana baiboly ka tiany ho amasin'ny pretra izay nasainy tao an-trano ny baiboly, ka napetra ny teo akaiky ny pretra nandritra ny sakafo, somary teritery moa ilay toeran'ny sakafoanana, ka napetraka teo akaiky ny baiboly ihany koa ny envelope isorana ny mompera alohan'izy mandeha. Kanefa mompera maro ny asany ka nankatadalana taloha izy, fa nandritra ny sakafo mba tiany sy tiany mompera ho voaloto ilay envelope dia nampidiry ny tao anatin'ny baiboly. Dia lasa izy nandeha, kazo rehefa nrava sy hitan'ilay madama ilay envelope, ka noheveriny madama fa noentin'ilay pretra ary dia tezitra izy ary nanomboka teo aza dia efa sy nivavaka. Ka indray andro moa nifanena tamin'ilay pretra, ka ny arahaba azy ny pretra sy novaliany ary tezitra mafy izy, dia niezaka ihany ilay pretra nanantona azy. Dia farany moa niteny ny tao am-pony ilay madama, zasy mila pretra mangalatra, dia taitra be ilay pretra. Ka teo indrindra ny nafantarana fa sy hoe nangalatra ilay pretra fa nazavain'ny pretra fa napetra ny tao amin'ny baiboly ilay envelope. Dia lasa izy satria sy tiany ho voaloto ny sakafo. Ka tamin'izay nafantarana ary fa sy ampy fosiny manana baiboly fa sy maintsy ampiasaina, satria raha nampiasain'ilay madama ilay baiboly dia sy maintsy hitany ny envelope tao. Kanefa efa enim-bolana tadioariana izy vao nifanena tamin'ny pretra, ka izay manambara fa manana baiboly izy nefa sy mampiasa. Ka izay koa ry kristianina havana, oka ho anatra ho asika, oka ny tenin'Andriamanitra apetraka amin'ny tena toerany dia ny toerana hamaky isika azy ary andalinana azy, ary dia misy no mamaky azy. Izay indrindra ry kristianina havana, raha iverina amin'ireo vakiteny isika, amin'ny vakiteny voalohany bokony izay empaminany dia manambara amintsika ho indrindra izy ny ranonorana amin'ny oram-panala milasaka avy any an-danitra sy miverina any raha tsy efa mahavolovonto sy mahalonaka ny tany sy mampaniry ny zavatra misiry avy aminy, ka mampahazo voama fa mafy ny mpamafy ary anina ho an'ny mpihinana. Toy izany ny teniko izay alokon'ny vavako, sy miverina amiko foana izy fa mahatanteraka izay tiako sy mahatotosa izay amoako azy. Fanantenana ho asika ny maheno an'izany tenin' Isaia mpaminany izany. Ry kristianina havana, matetika isika no mamerimberina ihany koa fa ny finoana dia sy tany malemy anorenam-pangady isika, fa tany lona ka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka mampamokatra azy. Io indrindra ny lohevitra tiany eglizy ho sapasika amin'izao lahady fa 15 amby izao, ka entisika hiainana mandritra ny herinandro. Mibaribary izany amin'ny fanoharana ao amin'ny evanjely, izay fanoharana entin'i Jesoa manambara
ny anjara toerany fanjakan'ny lanitra, ny anjara toerany tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ka anjarasika no mandinika azy fanoarana amin'ny voamafafy no ataona ny Kristy androany, ary dia isika sara io, fantasika sara fa amin'ny alalan'ny fanoarana matetika no ampianaran'i Jesosy. Inona ary no antony anaovana an'izany fanoarana izany? Ny antony dia Jesosy dia tena mpiarabelona tamin'ny olona tokoa, ka ny fiainana andavanandro no hoentiny ampitana fampianarana, ary dia izay no mahatonga azy milaza amin'ny mpianatra hoe satria nareo no manana nanareo no nomena halalany zava-miafina amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izy ireo tsy mba nomena izany, fa izay manana dia omena ka nanabe izy, ary izay sy manana kosa na dia izay ananany azy dia hoesorina aminy. Ry kristianina havana, aoka ho sapasika avy amin'ny tenin'i Jesosy izany, fa arakaraka ny tany izay isiriany no mampamokatra ny tenin'Andriamanitra araka ireo fanoarana ireo, ka okary mba ho resisika ho fampianarana ho asika io fanoarana io. Entsika teo fa nisy ireo nafafy teny amoron-dalana, nisy nafafy tamin'ny tany Bevato, nisy nafafy tamin'ny tany anaty silo, ary nisy nafafy tamin'ny tany lonaka. Ny teny amoron-dalana nalaky ny tsirony efa sy naharitra. Matetika isika faly mandray ny teny, faly hoe efa kristianina zao, vita batemy aho, vitan'izao, nefa aiza isika zao, satria sy voakarakara, sy misy entretien izay finoana izay. Kokary mba horarotsika izao fotoana andalianantsika ny finoana amin'izao synôda izao, mba ametraka zavatra marim-potitra isika, ary izay indrindra koa no antsoinantsika eo anivon'ny firenena, oka izao concertation nationale izao, mba ametrahasika zavatra matotra bebe koa hoentisika eo amin'ny fiainana. Ka okary mba hoararotsika tokoa izao, mba sy ho azony ny rasy ny fiainansika, ary maro ny mpanararoatra amin'izao fotoana izao, ary fa indrindra ho asika tanora mila mitandrina isika fa voagezan'ny olona sasany nijahiry isika. Marina ry kristianina havana, misy ny Kristy piraty, ka oka hitandrina isika, fa indrindra isika tanora ho iaho, fa mora voasarika ny modely isika. Matetika very repère koa isika, ka manaraka repère sy izy, izany indrindra no ampiresinantsika hiditra fikambana masina na firotana na voamiera, indrindra voamiera nasa, mba sy ho very isika fa mpamokatra ny voanafafy tamintsika tamin'ny alalan'ny katesisy. Alaliny sara ry kristianina havana ny finoantsika, satria izany no antony anaovasika an'izao synôda izao. Ry kristianina havana, maro ireo miroso amin'ny communion voalohany sy confirmation, koka mba sy amoron-dalana na amin'ny zavatra ety ivelany na koa amin'ny tany Bevato no misy antsika, fa oka ilay fahasoavan'Andriamanitra narosaka tao amintsika mba ho amin'ny tany lonaka fa sy amin'ny tany Besilo na amin'ny tany Bevato, mba hampamokatra azy tokoa amin'ny fiainansika andavanandro. Ary amafisy ny masin-dapoly izany afatra izany ao amin'ny vaky teny faharoa, ho indrindra izy na dia eo aza ny fahoriana, na dia eo aza ireny voninahitra atolotra izao tontolo izao, dia nataoko fakofako ireny raha eo anatrehan'ny fahasoavan'Andriamanitra, na dia misy setra aza oka sy okivy na oketraka isika amin'ireny zava-misy amin'ny fiainansika ireny, fa sy maintsy miroso isika. Izany no anasako antsika tanora sy varimbariana fa mila antsika ny eglizy, mila antsika ny firenena, aoka hakalesona milaza, satria sy vo izao vo nisy ny fikaonan-doam-pirenena, fa efa nisy mandrakariva ny fiesika capture de l'État. Inona moa no atao hoe capture de l'État? Raha atao amin'ny teny sotra dia toy izao: fanjakazakan'ny fanjakana na fifehezan'ny fanjakana ho tombontsony manokana. Ka raha sy mitandrina isika dia miroso makany izao zava-misy iainasika izao, ka ny capture de l'État dia toe-zavatra isehon'ny olona na vondron'olona manan-kery, mpanao politika, mpandraraha, tambazotra, mpanao kolokolo na vondrona manana tombosoa, mifehy na mampiasa ny rafitra
sy ny androm-panjakana mba hanimpony ny tombontsony manokana fa sy ny tombontsony vahoaka. Izany dia mety iseho amin'ny fanendrena olona akaiky amin'ny toerana ambony, fanovana lalàna azahoana tombotsoa, fanomezana senanasa ho an'ny olo-misy, fanerenana fifehezan'ny fisarahana sy ny fitantanana raha-panjakana ka indrisy raha ny zava-misy dia tadirona amin'izany ka okarisika ahay tandrina mba sy ho tonga amin'izany capture de l'état zany. Ka inona ny atao ary mandray anjara feno amin'ny fikanandom-pirenena, miomana amin'izany amin'ny alalan'ny fiofanana eo anivon'ny fikambanana sy firotana ary ny vomiera fandrindra eo anivon'ny justice ep. Atao fa sy misy olona sy te hampamokatra ny fiainana, tandremo vokatra inona ny resika, vokatra inona ny tadiavisika, vokatra araky ny lozika n'izao tontolo izao ve ka mitondra sika ankady araky ny volaza sika teo, sa vokatra maharitra mandrakizay ka mitondra ny tena fivelarana marina. Io indrindra no ny anafaran'ny Papa Léon XIV atsika ao amin'ny encyclikany Magnifica Humanitas, oka ozy izy sy safidy any Babel isika izay vokatry ny fanatotoloana ka mahatonga any izao tontolo izao ikorontana. Ary zay no mila mitandrina isika amin'ny IA, intelligence artificielle, ny faharita saina vokatry ny sain'olombelona fa ny vokany dia herisetra sy fanilikiliana ka oka isafidy any Jerosalema isika, tanàna masina, tanànan'ny fiadanana izay ampiombonin'ny fanahy masina ka mahatonga asika ho finakaviana ray ao amin'Andriamanitra, olo raika ka samby mifanasoa, mifampisimbina mikasaka ny soimbonana, manaza ny fananany ombonana. Anjara sika zany no misafidy. Mba hipetraka sara ny safidy dia mila repère mafiorina isika ka ireo sotoavina kristianina izay ampianarin'ny eglizy no araisika. Sy fotokevitra zany no araisika fa olona, sy zavatra toy ny arena na vola fa olona no araisika de Kristy, izy no tenin'Andriamanitra, sy manao kobakambava fa tena repère azo antoka satria nafoy ny ainy sy misy tambiny natakalo. Izy no mamafy ao am-posika ao ka ny tena fitiavana marina ahafahasika mahafoy ary manompo engania sy ho akomboren'ny vato na ny tsilo, avonavona, fitiavatena, fialonana, rendrarendra ny fosika fa tany lonaka ka hamokatra fiainana maharitra mandrakizay, mitondra faliana sy fiadanana ary ahitana fivelarana ny tena maholona sy ny olona manontolo ary atonga sika amafy fiadanana, afaliana, fihavanana amin'ny manodidina sika anasitrana an'izao tontolo izao. Izany famokarana izany dia manomboka ety an-tany araky ny fantasika ny tranobe iombonana efa nosombaisika no mitady asika sy raikiraiky, mitady sy hamokatra isony ka mila asika lasa sy zarizary ny fiainasika. Ka izay indrindra aoka rarotsika izao synode izao, aoka izao fikonandom-pirenena izao mba ametrahasika rafitra satria efa tena potika ny fiainasika, potika ny tranobe iombonana, tena potika ny zavaboary sy misy kakazo isony ny bongo raha mandinika isika. Mila fivampenitra mahery vaika isika ary zany ny tena fiavozana marina misy, zany hoe esorina ny vato na ny tsilo ao amin'ny fiainantsika ao mba hipetraka amin'ny tany lonaka tokoa ny tenin'Andriamanitra ka amokatra be. Torak' izany koa eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny tontolo-piainana misy asika andavanandro, raha tiasika ho afaka amin'izao krizy izao izay misy conséquence grave eo amin'ny tontolo-piainantsika araky ny lazaisika teo ary ny madinika ny mitondra faisana voalohany dia aoka apetrasika eo anivon'ny fiainasika Kristy tenin'Andriamanitra, apetrasika ivon'ny fiainasika ny tenin'Andriamanitra ka amin'ny alalany sy miaraka aminy no entisika miasa. Ary raha miasa ao an'Andriamanitra isika dia hamokatra isika satria izay fiasasika amin'Andriamanitra izay dia manambara fa ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny, ao anatin'ny fahafoizana sy fanompona ny fiainasika manontolo ka hamokatra maro be isika. Ry Masiny Maria reny
tatany izahay mba hifikitra amin'i Jesoa ka hamokatra ny fiainanay ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sady hitondra fampandrosoana lovain-javy. Masinday Josefo ray mpiaron'ny eglizy eran-tany ianao ka mitalaho an'ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny fianakaviana eglizy kely mba hiezaka mpamokatra ny fiainany araka ny sitrak'Andriamanitra ka hametraka ny Jesoa tenin'Andriamanitra ho ivon'ny fiainany sy eo anivon'ny fiainany. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul